Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Iraoira vao ny tompo fa nahavita zava-mahagaga, naneho ny fahamarinany tamin'ireo firenena. Aleluya. Mbola tsy sasotra ny mamerigny fiarabagna ho antsika jiaby, indrindra fa anao anaro jiaby atsika zay tratranay eo ampanarahana an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika jiaby izao. Alahady fadimy amin'ny fankalazantsika ny Paka amin'ny taona A. Ny loahevitra zay naroson'ny fiangonana reny ho antsika zanany, i Kristy no lalagna sy fahamarinagna ary fiainagna. Alohatsika andeha andiniky zegny loahevitra zegny amin'ny alalan'reto tenin'Andriamanitra telo zay narosony ho antsika, ka nitoriteny sy fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson izay archevêque antsika eto Antsiragnana, no ndeha arahantsika afaran'ny famakiagna ireo tenin'Andriamanitra zay narosony fiangonana ho antsika. Ka nivaky teny voalohany amin'izegny dia boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 7, ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Ny fidy lehilahy 7 feno ny fanahy masina ny apôstôly. Tamin'izany andro zany, rehefa nitombo ny isan'ny mpianatra dia nimonjomonjo tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba nahihina loatra tamin'ny fizarana ny fiantrana isan'andro ny mpitondra-tena tao aminy. Ka novoriny 12 lahy ny mpianatra rehetra, nilazany hoe tsy mety raha ilazanay mitandrana ny sakafo ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, koa amin'izany dia raha lahavana iray finoana. Mifidiana 7 lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy masina sy fahendrena mba hametrahanay izany raharaha izany, ary zahay kosa ikely haina amin'ny fivavahana sy ny fitorianteny. Nankasitrahan'ny olona rehetra izany teny izany, ka nofidiny i Etienne lehilahy feno finoana sy fanahy masina, i Filipo, i Prokora, i Nikanora, i Timona, i Parmenas ary i Nicolas proselita avy any Antiokia. Narosony teo anatrehan'ny apôstôly izy ireo ka nametrahany tanana noho ny efa vita ny fivavahana. Dia niely ny tenin'Andriamanitra, ka ny amaro be dehibe ny mpianatra tao Jerosalema ary betsaka koa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. N'Andriamanitra ny obe n'Andriamanitra ny asa n'Andriamanitra ny ela n'Andriamanitra ny voninahitra manakisa tsy misy fetra. N'Andriamanitra ny obe n'Andriamanitra ny asa n'Andriamanitra ny ela n'Andriamanitra ny voninahitra manakisa tsy misy fetra. Nazovina
mazuri asa tanany tompo salam tompo iao satanaris mandrakizay ianareo ry anjenin'Andriamanitra tompo salam tompo iao satanaris mandrakizay ianareo ry lanitra ambony rehetra salam tompo rano rehetra ambony ny lanitra salam tompo lamka rehetra nataonisy tompo salam tompo nareo masoandro sy volany rony salam tompo nareo korikita mazava ny lanitra salam tompo nareo korehetra ny anga manorana salam tompo nareo tsy hotrifitra sy rivo mahery salam tompo nareo oriafo zay nandro manoro salam tompo atsika malefaka sy mamirifiry salam tompo nareo ry fanala sy andro maraina salam tompo nareo ry avana sy atsika mahery salam tompo nareo ranomandry sy oram-panala salam tompo ialina maizina sy andro mazava salam tompo ifahazavana sy aizy mikitroka salam tompo tela mazava sy rao mitatao salam tompo irao sasanakris mandrakizay an'Andriamanitra ny open'Andriamanitra ny azan'Andriamanitra ny elan'Andriamanitra ny voninahitra mandrakisa tsy misy fetra an'Andriamanitra ny open'Andriamanitra ny azan'Andriamanitra ny elan'Andriamanitra ny voninahitra mandrakisa tsy misy fetra. vaky teny masina faharoa taratasy voalohany masinda Pierre apôstôly ao amin'ny toko faharoa ny andininy fahasivy-ambefapolo ianareo kosa dia taranaka voafidy mpisorona manjaka ary hava malala manatonan Jesosy tompo izay vatovelona nolavin'ny olona ihany tokoa nefa voafidy sy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra kosa ary ianareo koa dia mirafeta eo amboniny toy ny vatovelona mba hitsangana ho tempoly fanahy ho mpisorona masina ka hanolotra fanatim-panahy ankasitran'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa izany no ilazan'ny soratra masina hoe indro aho mametraka vato fehizoro ao Siona de vato voafidy sy sarobidy ary izay mino azy tsy angaihay koa voninahitra ho anareo izay mino fa ho an'izay tsy mino kosa de ny vato nylavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro ary vato mahasolafaka sy vato lampy mahatafintohina fa tafintohina amin'ny teny izy ireo satria tsy nanaiky sady izany raha teo no nanendrina azy fa ianareo kosa de taranaka voafidy mpisorona manjaka firenena masina vahoaka navotana mba hitorianareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny aizina ho amin'ny fahazavany mahagaga izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra.
Alleluia, yeah. Oh, alleluia. Evanjely masina nasoratany masindahy Joany ny toko 7:10 mitomboka amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 12. Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tamin'izany andro zany i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe aoka tsy tebiteby ny fonareo, minoa n'Andriamanitra ianareo ka minoa ahy koa. Misy toerana maro ao an-tragnony raiko, raha tsy zany de efa nilaza taminareo aho, fa andeha aho hanamboatra toerana ho anareo. Ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny toerana ho anareo, de ho avy indray aho hakanareo any amiko, de izay toerako no itoeranareo koa, ary ho fantatrareo koa ny lalagna ho agny amin'ny izay alehako. De hoy Toma taminy, tsy fantatray izay alehanao tompoko, ka ahoana no afantaranay ny lalagna? Ary hoy Jesosy taminy, izaho no lalagna sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ahy ianareo, de ho nahafantatra ny raiko koa. Hatramin'izao de mahafantatra azy ianareo, satria efa nahita azy. De hoy Filipo taminy, asehoy anay ny ray tompoko dia ho ampy anay izany. Fa hoy Jesosy taminy, izay ela izay no nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany ve aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray koa. Ka hoana no anaovanao hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko, fa ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ny teniko fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Na farafahakeliny minoa ahay noho ny asa ihany. Lazaiko marina de marina aminareo fa izay mino ahy dia hanao ny asa ataoko koa, ary hanao mihoatra no izany aza izy, satria mankany amin'ny ray aho. Izany araka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, de raha neo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, matetika isika eo amin'ny fiainasika no verihevitra no ny zava-misy zay manahira saina tokoa, ary maro no manontany aza hoe mbola misy ve zao Andriamanitra izao? Aiza no lalako ombana? Aiza no hiafarana? Very fanahy mbola velona isika matetika, ka ny anyty ary amin'izao lahady 5 ampaka izao dia abaribareny ireo vakiteny fa ho an'izay mandray an' Jesoa eo amin'ny fiainany, Jesoa mpiarabelona, i Jesoa sy lavitra, dia izy tokoa no lalana, ka sy tokony ho very isika satria
izy fahazavana raha teo manilo ny fiainasika ka sy mandeha amin'ny aizina isika ka sy overina oviana na oviana izy raha teo koa no fahamarinana zany hoe mipetraka sara misy fototra sara ary tena maharitra sara ary sy voahozongozona zay natao hoe marina zay no mahatonga an'ireo razasika no hoe fisaka ny rariny zany hoe rehefa mahita azy dia zay ny famonjena ary dia sesosoany marina ary izy no fiainana zay no asambarana zay no fiadanana ary dia zay no ambaran'ireo tenin'Andriamanitra androany ary dia io no ambaran'i Jesoa ao amin'ny evanjely zay renesika ny renesika teo vaky teny zay vakina matetika amin'ny fotoana fandevenana satria tsy magaga izany satria raha mahita an'ireo avasika lasan'Andriamanitra sika mahita ny vatana mangasika dia verisaina ihany koa ka manontany hoe izao ve ny fiafarana dia ahoana dia izay ihany koa no nahatonga an'ireo mpianatra ao amin'ny evanjely raha mahina ambaran'i Jesoa fa ho faty izy ary dia feno tebiteby izay tokoa ny fiainansika maro ny zavatra mampitebiteby asika ary fantatry ny Andriamanitra izay fantatry Jesoa mpiarabelona amintsika izany ary dia izay indrindra no nahatonga azy milaza tamin'ny apôstôly amin'ny vakiteny androany aza mitebiteby ianareo aoka sy tebiteby ny fonareo minoan'Andriamanitra izay tokoa ry kristianina havana minoan'Andriamanitra ary dia izay no mahatonga asika ny safidy an'ity taona ity ho taona ho fandaliana-pinoana zany hoe raha mino isika fa mpiarabelona amintsika Andriamanitra na dia maro aza ny zavatra mety manahirana ansika na dia maro aza ny tebiteby etrehasika na dia maro aza ireo zavatra mampizaly asika ny fahoriana na dia eo aza ny rivotra mifofofo tady andrava ny fiainansika raha apetrasika eo anivon'ny fiainansika Jesoa raha Jesoa mpiarabelona amintsika zany hoe miray aina amintsika tokoa i Jesoa ka isika zanak'Andriamanitra dia efa fantatra sika fa mamboatra toerana ho ansika Jesoa zany hoe sy fitadiavana toerana ny finoana fa fametrahana toerana mahazanak'Andriamanitra izay zany hoe i Jesoa mamboatra ny toerany ao amintsika ao zany hoe niala ireo encombrement maro ka anamboatra toerana ho anareo ao ka izay misy ay no misy anareo zany ao am-posika ao izy ka ny fosika amin'izay fon'Andriamanitra ka izay iainansika eto nefa ho iainansika any an-danitra ka izay no nahatonga ny Jesoa nilaza hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ka mamakivaky an'ity fiainana ity isika ka izay misy an'i Jesoa ny misy asika marina azo resina araky ny lazaisika teo vaky teny amin'ny fandevenana akanareo ao rehefa vonona marina makasika izy rehefa vonona sika amin'ity lalam-piaina sika ity fa deny izao ny tadiavin'i Jesoa ary dia izay no avaliny amin'ny Thomas hoe sy fantatray izay alianao tompoko hoe Thomas dia ho Jesoa taminy rehefa izy ny teny hoe izao ny lalana sy ny fahamarinana ary fiainana izy sy ny ray dia ray ihany ary dia ao amintsika ary izay no mampiarabelona amintsika aminy ka noho izany ao amintsika ao amin'ny fiainansika koa ny trinité masina ka fianakaviana iray amin'Andriamanitra isika olo araika amin'Andriamanitra isika ka na dia eo aza ny amafy ny rivotry ny zao tontolo izao na dia mafy aza ny fankapanahy amin'izao tontolo izao dia Andriamanitra kosa i Jesoa mitaridalana asika ka raha mino azy isika dia araky ny voalaza ray anao ny asa nataoko zany hoe
anao ny asa mahazanak'Andriamanitra isika ary de zay ny vokatry ny batemy eo amin'ny fiainasika entaniny fanahy masina isika ka manamasina ny hafa ka zary fahazavana koa isika ka sy very zay miaraka amintsika zary marina ny fiainasika ka olon'afaka isika satria ny marina ny maha-olon'afaka isika ary zay ny fahendrena ho isika ny fiainana ny marina zay manao ny marina no endry ka izay no tadiavin'i Jesoa amintsika sy hoe mandeha ho azy ny fiainasika raha izy eo anivosika fa miaraka amintsika mandavorary ny fiainasika ka izay ny dikany hoe aoka ho lavorary ianareo tahaka ny falavorarian'ny ray isika entaniny fanahy masina entaniny fisolovany ny tenin'Andriamanitra de Jesoa ary ankehirezin'ireo sakramenta dia manamasina ny fiainasika ary zay no antony amerimberenasika hoe manome asina ny finoko aho vita batemy katolika aho ka manome asina ny finoko ary de ny finoko manamasina ahy ka izay tokoa ary kristianina havana izay ny vokatry ny paka eo amin'ny fiainasika ary zay no lazay ny Masindahy-Piera ao amin'ny vakiteny faharoa raha milaza izy hoe taranaka voafidy mpisorona manjaka satria efa ao amintsika tokoa ny asan'ny fanahy masina ka afaka manolotra fanatitra ara-panahy ankasitran'Andriamanitra isika ary entanin'izay fanahy masina zay de ny fiainasika manontolo no fanatitra ho an'Andriamanitra ary io no ambaran'ny vakiteny voalohany raha misafidy ary ireo olona anatanteraka an'izany ireo apôstôly satria efa ao anatin'ny fiainana tokoa ny eglizy izay kongambany ho azo amarinina amin'izao alahady fahadimy amipaka zao miroso amin'ny tena fiainana andavanandro ny eglizy ka io le mahatonga antsika hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro vokatry nyreo voalazasika teo amboalohany ka endrisika sara tamin'ny tantarany asan'ny apôstôly ny fifandaminana natao eo anivon'ny eglizy ary de zay no antony fidianana an'ireo diakra fitolahy zany hoe mpanompo sy hoe sy manompo ny apôstôly misy fizarana asa sy andraikitra ao amin'ny eglizy ka fampianarana velona ho ansika io tantarany asan'ny apôstôly io piarabelona amintsika tokoa i Jesoa miarabelona amintsika ny eglizy mizara ny manta sy ny masaka ny eglizy ary de zay ny eglizy kely fianakaviana zay ny eglizy iraka zay no mahatonga antsika hoe miainga avy any ny fiainana an'izay maha kristianina sika izay ao ny velomasika an'izay finoana izay ary de zay no nahatonga ny ireo apôstôly nametraka n'io fifandaminana io ka io mbola lovan'ny eglizy hatramin'izao ary tamin'ny alahady lasa teo sika de mbola natsiaro an'ireo mpiaradia akaikin'ny Jesoa ny pretra ny diakra ny eveka ny papa ary de zay nodikany n'izay vavaka nataosika tamin'ny fankalazana ny mpiandrony tsara zay dia ny fanompona zay ny dikany hoe diakra dia olona manompo ary de zay ao amin'ny eglizy engane izahay ry Jesoa tompo hovonina mandrakariva maly ny anso mpitiavanao ka anompo izahay anompo ny eglizy anompo n'ireo manodidina anay fa indrindra ireo sahirana ary dia ampio izahay amin'ny alalan'ny fiainanay amin'ny fahaizanay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro mba ampiseho fa ianao tokoa ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ka amin'izay dia ho tanteraka tokoa ny vavaka ataonao mba ho irayany izy rehetra ka ho famantara-pitiavana anjaka tokoa ny fahamarinana ny rariny sy ny isiny ka ivelona ao anatin'ny fiadanana marina izahay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny janaka sy ny fanahy masina amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu